Iverina kely eo amin'ny taranja baolina kitra ho an'ireo sekolin'ny baolina kitra ny sekolin'ny Netfoot izany izay maniry ny faninanana eo amin'ny latsaky ny 10 taona misokatra ihany koa izay fidirana fianarana ny baolina kitra ho an'ny skajandra izay eo anatin'ny kluban'ny Netfoot. Ny fanindran-dalana amin'ny fidiran'ny mpianatra dia manomboka ihany koa ny fanazara-tena ho an'ireo sekolin'ny baolina kitra ireny. Anisan'izany ny Netfoot izay hinana zatra tena ety Mahamasina isaky ny alarobia tolakandro sy ny asabotsy maraina. Atao anatin'ny 2 taona nitsanganan'ny ara-panjakana dia mahatratra mahery ny 80 ireo katita kely be azy ao anivon'ity sekolin'ny baolina kitra ity. Ankizy efatra ka hatramin'ny 7 no ampianarana ny fototry ny baolina kitra ao amin'ny Netfoot. Fanirian'izy ireo sy fangatahany amin'ny tompona andraikitra ny kitra eto amintsika ny anaovana fifaninanana ho an'ny skazalatsaka ny 10 taona. Tsy ny Netfoot ihany no atao hoe manana olana eo amin'ny sekolin'ny baolina kitra fa ny rehetrarehetra izay mitantana izany hitako hoe manana olana daholo ka ohatrany hoe manao antsoavo izay ny tompona andraikitra izay mety hoe concerné momba ny jeune mba hijery manokana mombana jeune mihitsy fa tsy onona fotsiny amin'ny resaka hoe 14 ans mety misy compétition nefa misy catégorie tsy manao toy ny 13 ans 10 ans ny 9 ans dia tokony mba jerena manokana zany reny ankizy reny satria matoy izy ny safidy nanao foot moa zany dia voalohany indrindra sponsor officiel ho an'ny zareo ny ray aman-dreny izay manosika anazy ka tokony mba homentsika lanja zay zavatra zay zany surtout amin'ny mpikarakara ny fa hitanao hoe le 9 ans 10 ans fa mendrika nanao compétition fa tsy hoe hotaizaina aloha. Ya ianao ny anatin'ny école mitaiza fa tsy ampy fotsiny izay fitazaina zay raha tsy misy ny compétition ahafahan'zareo mba mizatra hoe atraiza marina le zavatra ny anarony mba karazana application zany le match de compétition taona izy le compétition tsy midika hoe mila tena maresy fa ny objectif ao anatin'ilay izy dia hoe ho anna éducation dia tafita ve ny zavatra nampianarina ho an'ny ankizy voarainy ve sa tsy voarainy le izy. Marihana fa mbola misokatra ho an'ireo ankizy manana faniriana andlalana ny baolina kitra ny varavaran'ny Netfoot.